zany a Ravelonarivo Roland Herman, tompony société atelier Ravelonarivo izay misehatra amin'ny ouvrage métallique na ny asa momba ny vy zany. Zay moa dia mipetraka ety Ivato Ivato aéroport. Dia miasa momba ny vy zany zahay, manao ny asa rehetra, varavarana, lavarangana, grille de protection. Ary izay koa dia anisan'ny nisitraka ny famatsim-bola niarana tamin'ny projet miarina na ny fiarina zany. Dia nisy vokatsoa azo tamin'ny fiarana tamin'ny projet miarina moa zany ny raha malala moa tao anatin'ireny crise izay natrehan'ny firenena tamin'ny fisian'ny Covid teo amin'ny firenena reny dia nandalo fahasairanana ny orinasa, indrindra moa ny orinasa madinika tahaka anay zany. Nefa moa rehefa niaraka tamin'ny projet miarina dia azo lazaina hoe nisy ny fiovana, satria tsy nianona fotsiny tamin'ny asa momba ny varavarana na ny lavarangana na ny grille de protection fotsiny izahay, fa afaka kosa namorona, nanao création zany, afaka nanao fanaka, seza, fandriana, dia afaka nanjifana zany. Dia nahafahan'ny orinasa miarina foana zany, zany hoe nitoy foana zany ny asa sy ny tombokoa ny vokatra, satria tsy maintsy nampitomboana moa zany ny isan'ny mpiasa rehefa sendra ny asa ohatran'izany, raha sady manao varavarana no manao fanaka dia tsy maintsy mila olona spécialiste mihitsy miara-miasa aminay. Dia izay zany tombontsoa azonay tamin'ny fiarahana tamin'ny projet miarina, ny fiarina zany, nahafahana nanitatra ny asa, nahafahana namorona, ary indrindrandrindra ihany koa nahafahana nanokatra sy nanitatra ny toeram-piasana zany. Dia misaotra ny filoham-pirenena zany tamin'ny alalan'ity tetikasa ity izay namorona izao projet fiarina zao mba ahafahan'ny société madinika miarina, ary indrindrandrindra manentana antsika rehetra ihany koa izay maniry hisitraka izany famatsim-bola, na tsy voatery hoe famatsim-bola ihany moa ny ao fa misy fampiofanana samihafa, anantona eny amin'ny chambre de commerce Antaninarenina izay misy ny foibian'izao tetikasa izao.